Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Taorian'ny antso fanainina nataony teo anivon'ny GEM manano groupement des entreprises de Madagascar mahakasika ny tokony ambidinana ny TVA na nihetra ho 5,7 raha toka 20% zany amin'izao fotoana. Mpisehatra tsy miankina maro no nanamafy izay fangatahana izay manainy ho fiatraika amin'ny fampiarana ny tarifa Optima ireo orinasa samihafa. Tsy misy ny famalina sy ny fiainona ny fangatahana mponina ao amin'ny distrikany Betroka hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Miaina anaty mosary fahasahiranana ny mponina. Nanatanteraka fionana tamin'ny vahoaka ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana izay notron'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy sy ny loholona voafidy tao amin'ny faritany ny Toliara. Mamaly amin'ny ampahan'ny faloton'ny tontolo iainana eto Antananarivo nitetika asa teleferika. Na izany na tsy zany, tsy vahaolana feno zany raha toka ny fikojana ny tontolo iainana kabe no resahana, hoy teo anivon'ny Alliance Voargazy. Tsy marina avokoa ireo navoaka ny polis-pirenena ho nafatiny zany hoy ny raim-pianakaviana iray raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Araka izany, ametraka fitoriana ny fianakaviana aorian'ny fandevenana ny zanak'izy ireo. Raha mpitso no andrasana ny fivoahan'ny voka-pifidianana vonjamaika voalohany any Filipina taorian'ny Latsabato. Manana herjiky Ferdinand Marcos Junior raha oharina amin'ireo kandida miisa 7 nifaninana taminy. Ankoatra ny fifidianana filoham-pirenena, nifanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny fifidianana solombavambahoaka. Alatsinainy fa 7 volana May taona 2020 ampifaliana indray tongokilasy tongovavy nitsidihako ny tokantranonao amin'izao fanombohan'ny herinandro vaovao zao asaiko ampanajana ihany koa ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Isatarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Taorian'ny antso fanainina nataony teo anivon'ny groupement des entreprises de Madagascar mahakasika ny tokony ambidinana ny TVA. Na nihetra ho 5,7 raha toka 20% zany amin'izao fotoana. Mpisehatra tsy miankina maro no nanamafy izay fangatahana izay manainy ho fiantraika ny fampiarana ny tarifa Optima ihany koa izy ireo. Raha ny farazavana mianta Randrianaivo. Manoloana ny fampiarana ny tarifa Optima Business afaka 2 volana eo nanaitra ny tompona andraikitra ny amin'ny mety ho fatiantoka teraka izay ho an'ireo orinasa ireo sehatra tsy miankina. Isan'izany ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar tokony ampidinina 5,7 izy ireo ny TVA alaina raha toka 20% izany ankehitriny mba entina tsy hahafaty antoka ny orinasa. Ho an'ity mpandraharaha ity, hosakana amin'ny fanarenana ny toe-karena ny fampiarana io tarifa io raha toka tsy misy ny fanohana ny fanjakana ny sehatra tsy miankina. Fotoana izao tsika izao vo niatra indrindra niara ny valanaretina coronavirus nandritra n'izay roa taona izay dikan'izay hoe misy ny takaitra navelan'iny fotoana iny nanomboka tamin'ny taona 2020 dia miverina manomboka tsikelikely indray zany amin'izao fotoana izao ny famerenana raha toe-karena ny fampandehanana ny toe-karena eto Madagasikara. Ho sarotra aminay ilay izy raha toka tsy misy ny mesura na fepetra raisin'ny fanjakana zany hoe fijerena manokana ny sehatra tsy miankina. Eo anatin'izay nisy ny fangatahana nentin'ny sehatra tsy miankina hoe aleo mba ahena kokoa zany ny etra raha toka eo amin'ny TVA zany eo amin'ny 20% no mahazatra antsika hatramin'izay. Dia raha ampiasa n'ilay tarifa Optima tsika dia tokony ahena antsika 5,7. Zay zany ny fangatahana taty amin'ny sehatra tsy miankina mba hahatonga n'ilay fampandehanana indray ny fampihodinana indray ny sehatra ekonomika sehatra raha toe-karena eto amintsika
mba tsy ho maty be satria vesatra manokana mafy be ho an'ny sehatra tsy miankina ny orinasa malagasy zany hoe tongatsika dia hivadika aty amin'ny tarifo optima dia nefa misy fepetra tokony mba raisy ny fanjakana zany a fametrahana ny marimaritra iraisana mba tsy hahafaty antoka ny orinasa ary tsy hampiana betsaka ny fampidiram-bolam-panjakana ny tokony hapetraka raha ny fanazavana eo zany ny tokony mametraka mahita balansa équilibre kely ny vahaolana marimaritra iraisana ao anatin'izay hoe mba tsy ho maty be ny sehatra tsy miankina nefa eo ihany koa misy ihany koa ny fepetra arahana zany a izay efa napetraky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia mila mahita n'izay marimaritra iraisan'izay zany ny rotota zay aloha zany mahita satria izay zao aty amin'ny secteur formel aty amin'ny sehatry ny fizahantany a dia izay zany anisany mampiditra vola betsaka ihany koa anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ao anatin'ny fandoavan-ketra nefa misy ihany koa ny sehatra maro eto amintsika ny ankamaroany dia tafiditra daholo amin'ny ato anatin'ny tony hoe secteur informel itony marina fa reny mampiodina ihany koa ny raharaha toe-karena fa tokony mila formalisena izy ireny dinazay tokony mandray anjara ihany koa zany a amin'ny fampandehanana ny toe-karena eto amintsika fampidirana hetra fandraisana anjara amin'ny fampidirana hetra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana tsy mbola misy hatreto ny fanapa-kevitra mikasika io fangatahana io ireo fepetra efa nampiarina teo aloha no nambarany teo anivon'ny sampandrarahany hetra ho isan'ny mamaly ny fanohanana ireo sehatra tsy miankina devasiny facture-ny jiramalo nefa le premier tranche dia efa hitanareo fa tsy mandozy izyka 100 kilowattheure sy 10 mètre cube ranorano iny zao dia efa mesure anankiray ahafahana manamaivana ny hetra laina ny consommation ny électricité ny orinasa na ny tokantrano tsirairay efa nisy ny fionana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ireo sehatra tsy miankina mikasika izay fangatahana izay hatreto tsy mbola nisy ny valiny ofisialy na fanekena na tsy izany fa notoloran'ny filohan'ny pirenena fiara tsy mataodalana ireo tanora mpino katolika androany anatin'ny fanomanana ny fionamben'ny tanora katolika andian'ny fafolo izay atao any Antsirabe ireo mpino amin'izao fotoana ka antony nanomezan'ny filohany fanampiana fionamben'ireo tanora katolika izay ho tanterahana ny 30 ny volana aogositra hatramin'ny 4 septambra ho avy izao fity nokolona ho fanampiana amin'ny fikarakarana ny andin'ny fafolo ny JMJ madame ty taona ity notoloran'ny filoham-pirenena fiara tsy mataho-dalana iray ireo tanora katolika androany tetsy amin'ny lapa-panjakana Ambohitsirotra no nanomezana izany tamin'ny fomba ofisialy ho an'ireto tanora mpino katolika ireto manentana hatrany ireo tanora mba andray andraikitra sy amita ny adidy indrindra eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena ny filoham-pirenena raha teto raisiko ny teny filamatra zay niraisina sy ny safidiana atao anatin'izany dia miteny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony ny zavatra efa hitanao ianao ary zay teny filamatra zay indrindra no entiko anitanana sy anetrahana afatra kely ho an'ny tanora ankehitriny rehefa tonga ny ianareo mpikarakara zay natotosa mpikarakarana zay JMJ zay nanotombaravara dia tsy nisarasara ny tenako fa dia mieno ary miaraka anjerytsika hoe ahoana marina manaovana ny fikarakarana ny JMJ ity satria moa fantatsika fa ny tanora katolika rehetra manerana nosy fahanany kristiana aza dia mandray anjara ao anatin'izany JMJ zany no zany dia fikarakarana lehibe fikarakarana goavana no tokony atao an'izany ary akoatra zay zavatra hafa moa fa satatra nava satatra ny androany dia ny zavatra resatsika dia rehefa nyteny ko tanora hoe Madagasikara midadasika fanomanana lehibe ary ao anatin'izay indrindra ny hoe ny tanora mpikarakara ao anatin'le izy dia mandeha taxi brosy mandeha taxi be dia ohatrany nanohana na ihany le izy ary no afaka mifanampiana ho an'ireo tanora katolika kosa zava-dehibe ny fanomezana tahaka izao ho fampiroboroboana ny fiainam-panahin'ireo tanora manandanja amin'ny fikarakarana sy fandrindrana ny fiainana ity fitaovana ity zany hoe itoriana ny vaovao mafana izarana faliana ary indrindra ampasoana ny fiainam-panahy sy ny fijoroana vaovolombelona ataon'ny tanora manerana Madagasikara ka tsy mivepekate ihany
misitaka ny fanomezana sarodidina fototra ty fa ny tanora manerana ny Madagasikara manontolo ny torako feno isaoranao amin'izao fanomezana sarobidy izao. Ho tanterahina ny fahatelopolo volana Aogositra ho avy izao hatramin'ny 4 Septambra any Antsirabe ny andin'ny 10 fiaonam-ben'ny tanora eto Madagasikara ho fankalazana ny JMJ Madahatrany. Avy ny akadapa teny Ambotsotrohatra teny sika dia azakazakaingana anatin'ny distrika ny Betroka kosa indray. Tsy misy ny famalina sy ny fianona ny fangatahany ireo mponina ao amin'ny distrika ny Betroka treto hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Miaina anaty mosary sy fahasahiranana amin'izao fotoana ireo mponina amin'ireo komuna samihafa mandrafitra ny distrika, indrindra manoloana ny tsy fahampiany ny rotsakorana. Nanatanteraka fihaonana tamin'ny vahoaka tao amin'ny distrika ny Betroka tao amin'ny komuna Soanala Omala ny solombavambahoaka. Tonga nanotran'izany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrinanarivelo niaraka tamin'ny olo Madagasikara voafidy tao amin'ny faritany ny Toliara Abraham Randriamanana. Nakotrokotroka ny fitsenana nataon'ny vahoaka ny distrika ny Betroka ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana ato amin'ny komina nasionala ny farany herinandro teo. Ho malailahady nanao fihaonana sy ny tatitra tamin'ny mponina ny solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo nambarany nandritra izany fa isan'ireo distrika tsy misitraka ny foto-drafitrasa sy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana treto ny eo amin'ny distrika ny Betroka faritra Nosy. Isan'izany ny komina Soanala izay komina lehibe indrindra any an-toerana. Ity distrika ity izay hiarany ahitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo manoloana ny tsy fampiny rotsakorana. Milaza ny fitondrana fa sisy distrika atsika eto Madagasikara. Masiaro mbola adino distrika Betroka. Profon'izany ty komina ty. Betroka taona sy nahazo an'izany ranorona zany. Soanala zany agnisan'ny tany mpamokatra. Kanefa dia nantakataka zany mosary zany. Tsy dia lara-pahamehanay ny foto-drafitrasa fa kibonona magnaraky ny namany. Kominy agnatin'ny distrika Betroka ty 22 kominy. Raha misy ny foto-drafitrasa atao tamin'ity distrika Betroka ty, raha misy ray mba vita aza. Tsy azako anazy rehetra misy manomboka. Hatramin'izao efa herintaona ny polisy ao amin'ny distrika Betroka tapitanana dia mosy vita. Hatramin'izao ny lakilasy mosy vita. Hatramin'izao lakilasy any aminay Andriaby any mosy vita. Voasa nandritra ity tatitra nataon'ny solombavambahoaka ny Betroka ity ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrinanarivelo ateo ihany koa ny loholon'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny faritany Toliara. Nambaran'ny loholona nandritra ny lahateny nataony amin'ny tsy tokony hanadinoany mpitondra ny tamberina ndraikitra napetraka ny vahoaka azy ireo raha ny fanazavana. Ohatran'izao tsy hoe loholona ny tena ka hianan-kendry fa ny fanaovana politika dia mitovy amin'izao fietsika asehoanao zao. Tsy hoe tsy anatin'ny gouvernemanta intsony dia tsy hamangy ny havana. Fa rehefa ny safidy anao politika na ao anatin'ny gouvernemanta na tsy ao anatin'ny gouvernemanta dia mitsinjo hatrany ny ampandroso an'ity Madagasikara antsika ty magnome tanana hatrany sy mijery ny mera zay ao anatin'ny antokony tena. Fa maromaroa ny mpanao politika mitovy aminao. Député mbola GPR, eo ny président national ny MMM, ny vatatenako. Dia samby nanao ny herinay nametraka an'izao fitondrana zao tamin'ny fifidianana. Ka ho fantatr'olona zany. Ary zay nahatonga anahy mbola lasa sénateur amin'izao. Koa tsy tokony ho very zany herim-po zany. Ny fitenenana ny zava-misy, ny fitakiana ny tombotsoan'ny vahoaka dia tsy fanoherana. Apprécie zao firaisan-kina soanareo zao maire, apprécie zao firaisan-kina nareo vahoaka eto Soanala zao mba ahafahantsika mandroso. Nambaran'ny loholon'ny Madagasikara lany tao amin'ny faritany Toliara ny amin'ny anamafisana ny fitakiana ny foto-drafitrasa vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny distrika ny Betroka mandritra ny fivoriana ara-potoana ho an'ny anteny Merandolona ankehitriny.
etsekilan'izay nisaotra ny fanasana nataon'ny solombavambahoaka lany tao Betroka ny filoha nasionaly ny Antoko malagasy sy miara-miainga ajo andray ny Anarivelo nandritra ny fandalovany tao amin'ny komina Soanala distrikan'ny Betroka. Ny ben'ny tanànan'ny Soanala izay voafidy tao amin'ny anarany Antoko MMM. Zava-dehibe ho izy ny sy ny firaisan-kinany rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Efa mampolo-taona ny maro ny fankalalanay sy andriamatoa solombavambahoaka. Isaka mitsofoka tao amin'ny braoko izy tamin'ny Zambany ndraikitra ndraiky fanjakana kely iny dia hoe tongava anao a Betroka any. Tsy tanteraka androany ny sitrapon'Andriamanitra dia isaorana azy fa dia misaotra tamin'ny fanasana andriamatoa solombavambahoaka fa dia nikajy ny voninahitra. Ary zay kely vita rehetrarehetra tsy araky ny efa vitanao be da be ho an'ity distrikany Betroka tika. Raisam-pitiavana fa indrindra makasitraka makatelina minesaka be da be nataonao taty. Misaotra tamin'ny andraisana ny ben'ny tanànanay ataoko hoe anay satria ben'ny tanàna lany tao amin'ny Antoko malagasy miara-miainga nefa niraisinao assistant parlementaire sy ray lisitra taminao marika ny mafisokafanao maray aman-dreny anao tsy manavaka an'izaniza ty amin'ny faritry Betroka. Misaotra tompoko, misaotra monsieur le député. Misaotra nareo ihany koa ny fidany io ben'ny tanàna io. Ben'ny tanàna giavy moa ny fihetsoko anazy zoko amatona ray aman-drenitsika ty ary nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ny ampandrosoana ty faritry Soanala ity. Manantena fa tsy rediso fanantenana kory ianareo ny fidany io ray aman-dreny sy mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra satria tiany loatra fatany loatra ary mahafinaritra azy no manompo an'ity tanindrazana imbonany ity indrindrandrindra itsika tao Soanala. Manamafy ny voalazana andriamatoa solombavambahoaka teo. Tanindrazantsika i Madagasikara, tanindrazana iombonana i Madagasikara. Tsy misy manana tombotsoa tsy ampandrosoana n'ity tanindrazana ity. Dia manantenantsika ifanometanana fa indrindrandrindra ampiseho fa tsy misy fanavakavahana na iza misy antsika eto Madagasikara fa tanindrazana tokony ho karakaraina. Ary misaotra nareo olom-boafidy rehetrarehetra mampiseho firaisan-kina sy manao ny ainareo tsy ho zavatra ihany koa mampandroso an'ity tanindrazana iombonany ity. Taorian'izay nisy ny fampisehoana nataon'ny mpanakanto sy ny hetsika samihafa ho an'ireo mponina tany an-toerana. Ijanona anatin'ny distrikany Betroka hatrantsika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Miena tsikelikely amin'izao fotoana nitrangana tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikany Betroka toy ny tao amin'ny komuna Soanala. Hoy ny tompon'andraikitra avy any an-toerana anton'izany ny fiara-miasa ny ben'ny tanàna sy ny mpitandro ny filaminana. Malohana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny Asandalo. Abraham Randriamanana. Isan'ireo distrika any amin'ny faritra atsimo voakasiky ny trangana tsy fandriam-pahalemana toy ny Asandalo nandritra ny taona maro ny ao amin'ny distrikany Betroka faritra Nosy. Manoloana izany, apaikadiny raisin'ireo ben'ny tanàna ny an-toerana ny fametrahana ny fiara-miasa ho an'ny fijerena vahaolana amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ny mponina ho fametrahana ny fandriam-pahalemana. Isan'ny voakasika izany any ao amin'ny komina Soanala sy ny komina Ambatombary. Taloha moa izy mahatonga anay amin'ny raha vavy rahana amin'ny Soanala io. Nisy ny tsy fandriam-pahalemana nefa ny firindragnany fiarahanay milamy zao komina Ambatombary amin'izao. Dia makasitraka zay ary zay mahatonga anay sy misaraky na inona miaradia foana zay mandrakariva na maika na lena. Tena manao aso avy zay fa tena mizaly mikasiky ny sakafo. Ary faharoan'izay zahay koa mba mila ny hapisy ny gendarme mizaly zay satria agny amin'ny 520 km miala eto Soanala ny komina Ambatombary. Ka raha tonga ny raha ny dahalo satria ny fandriam-pahalemana moa milamy amin'izao nefa mety tsy ilamy avao koa ny raha io satria tsy maintsy mandalo. Mba tianay mba hapisy poste avancé ndresy brigade aminay mba misy poste avancé fa lavitsy be aty amin'ny 520 km moa ilomesanay nefa misy ny korotana aminay agny dia mampalahelo anay avao koa raha zay mba miangavy zay ijerenan'izay akaiky fa mizaly mba mitalia poste avancé zay. Ankoatr'izay sy 100 n'ireo mponina ao amin'ny komina Soanala ankehitriny no miaina amin'ny asa fambolena sy ny fiompiana. Misedra olana manoloana ny tsy fampinirosakorana ankehitriny ireo mponina, eo koa ny tsy fampinentimanana amin'ny fividianana ny masomboly. Nandritra ny fandalovan'ny filoha nasionaly ny Antoko malagasy miara-miainga tany an-toerana ny farany herinandro teo
nisy ny fanolorana masom-boly ho an'ny komina ho fanampiana ireo tantsaha. Ny fanomezanay regny masom-boly regny ary tombony io moa digny hoe mba hafahanay satria io masom-boly io moa zao vao misy aty aminay dia mba hanananay vokatra vaovao ary hafahany vahoaky misitraka raha toka misy ny fahavokarany ary raha mba mety koa izy io amin'ny toetaninay ity dia maika havelatra zany io masom-boly io. Le ziro fanomezany moa dia tena entinay mba hanazavana ny toerana zay eo anivo na eo amin'ny kominy mba samby izy ireny vahoakany. Etsy ankilany nisy ny fionana sy ny fampizarana teo amin'ireo mpikambana anatin'ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny distrikany Betroka sy ny Flou nasionaly antoko MMM azo andriany Anarivelo nandritra ny fandalovan'ny tany an-toerana omaly. Vaovao mafana hoentina aminao ihany koa amin'ity ala ity dia niakatra eny anivon'ny fitsarana a New York amin'izao fotoana nikasika ny raharasy fitoriana an'ilay orinasa avy ao Afrika Atsimo iray antsoina hoe Symbion. Raha iverenina moa dia isany efa nampiasa vola sy nandrara teto Madagasikara ity orinasa ity. Hoentina aminao misimisy kokoa raha mipitsomony mikasika izay raharaha mahavororoa ny orinasa Symbion izay. Famamaly amin'ny ampahany falitony ny tontolo iainana eto Antananarivo nitetika asa teleferiky na izany na tsy izany. Tsy vahaolana feno zany raha toka ny fikojana ny tontolo iainana ka be no resahana hony teo anivon'ny Alliance Voargasy. Paikady mazava araka izany no tokony apetraka raha toka anamaivana ny loto setroka indrindra ny eto Andrenivohitra ny fitondram-panjakana fity nokolona. Avy dia avy ny tany faloton'ny tontolo iainana raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Efa avy folo eny amin'ny tarehimarika nomen'ny OMS ny loton'ny rivotra iainana eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao. Raha nitatitry ny Journal officiel de la République française, nanontany ny ministra ny toe-karena sy ny fitantarana arabola frantsay, ny loholona Patrick Chaize ny 20 janoary 2024 mahakasika ny tetika asa teleferika eto Madagasikara ary no amafisina io fanontaniana io ny 1 Maritsa 2024. Voalaza tao anatin'izany fa mahatratratra any amin'ny 3 alina isa taola ny isan'ireo maty eto Madagasikara vokatra izay fahaloton'ny tontolo iainana izay. Ity isa ity izay no amarin'ny banky iraisam-pirenena tao anatin'ny tatitra. Manoloana izany, voasoratra mazava tao amin'ny tatitra trany fa nitetika asa teleferika no vahaolana maharitra no safidian'ny fanjakana ampianana ny loton'ny tontolo iainana indrindra eto Antananarivo. Raha nandray ny hevitra ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fikojana ny tontolo iainana mikasika ity fanapa-kevitra ny raisin'ny fanjakana ity androany, nilaza ny avy ao amin'ny Alliance Voargasy fa famahana olana amin'ny ampahany fotsiny ihany ity tetika asa ity. Ireo olana amin'ny fiara izay mivezivezy eto Antananarivo, ny orinasa tsy manaraka mifentra amin'ny fifohina ireo rivotra maloto ny tokony jerena akaiky fa indrindra ny fametrahana toerana voatokana toy ny espace vert izay mandrindra ny fampifandanjana ny rivotra eto Antanandehibe ny tokony masona. Fa ny zavatra tsara omariana ihany dia ny hoe tsy tokony teleferika zany fotsiny fa tokony misy accompagnement hafa zany. Efa fantatritsika efa nisy plan Grand Tanat eto Antananarivo dia fanitarana Antananarivo zany tsy mety tanteraka mihitsy izy io zany hatramin'izao. Dia ny anankiray fepetra tokony raisina koa dia ny resaka visite teknika na fiara satria ny pollution ke miainga tamin'ny fiara amin'ny ankapobeny ankoatra ny usine zay eto Antananarivo koa misy zany zay tokony mba eritreretina ihany ny contrôle environnemental n'izy ireny satria misy tena manimba tontolo iainana mihitsy fa raha te hakatahaka ny any ivelany tsika dia ny verdissement tanàna ny tena miady indrindra amin'ny loto ateraky ny tontolo iainana zany. Tanàna ny resahako zany fa rehefa mijery ny tanàn-dehibe iran'izao tontolo izao tsika ilay mandroso dia tena tonga lafatra mihitsy ny azy zany ny espace vert. Etsakelan'izay nanamafy ny Alliance Voargasy fa misy ihany ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy amin'ity tetika asa ity, saingy efa vita tanteraka ny fifanarahana amin'ny fanjakana sy ny orinasa nahazo ilay tetika asa, vamorosa amin'izany ka zara raha misy ny filan-kevitry ny vahoaka izay fototry ny tetika asa sy ny fanatontosana izany. Fa ny anaty lalàna tompoko any amin'ny charte de l'environnement dia misy hoe évaluation environnementale sociale stratégique. Zany hoe mielohan'ny tetika asa ninona tetika asa ataonao amina faritra anankiray dia efa misy izay évaluation zay zany ao amin'ny faritra
na amina filière na amina secteur moa izany izay ahafahana mahazo le hoe consentement public fa ny tsika efa vitasin'io le izy vao anontaniana hanaovana consultation le olona zany hoe tokony mba eloavana an'izay évaluation environnementale sociale et stratégique zay ny rehetrarehetra zany ary tokony ao anatin'izany ny fanisana ny fanimbaniny le tetikasa sy fanasitranana ny tontolo iainana ataotsika fa tsy ateoriana vao eritreretina hoe atao lalàna sy ny sisa fa raha tsy aivina tamin'ny taona 2024 no natao ny fifanaovan-tsonita amin'ny firenena malagasy sy frantsay amin'ny fanatanterahana ny tetikasa teleferika vola mitentina 2.50 tapitrisa euro no anatanterahina azy tanjona araka izany ny afahana mitatitra olona miisa 8 alisan'andro mba andrindrana ny fifamoivoizana eto Antananarivo raha ny fanazavana tao amin'ny journal officiel de la République française hatrany. Avy nanonofo ny taingina teleferika tamin'iny fanadiadiana iny dia andao ihany koa hanonofo taingina sambo indray amin'ity fanadiadiana manaraka ity ijery makasika ireo tatsambo malagasy ho fisorohana ny olana mitranga tahaka an'izao tamin'ireo tatsambo malagasy miisa 420 farany teo ho fanamafisana ny fitsirihan'ireo fifanarahana arakasa amin'ireo tatsambo malagasy dia ho amafisana izay fitsirihana sy fanamafisana ny fanarahamaso izay ho ny teo anivo ny APMF izay nroso tamin'ny atrikasa nasionaly anamafisana ny filaminana an-dranomasina ihany koa nanomboka tamin'ity androany ity Gaëtan Andritsilavo. Eo andalam-pandaminana ny mahakasika ireo tatsambo malagasy misy 420 taona sy Maurice ny agence de placement voakasika hoy ny eo anivon'ny APMF raha naneho ny heviny androany ireo tatsambo ireo izay niondrana ny tsambo ho tao masina ny 20 maritsa lasa teo niaraka tamin'ny sambo Diego Star 2 saingy niverina ny sasany no ny olana teo amin'ny fifanarahana arakasa amin'ny akapobeany zany dia efa mandeha zany ny fandraisana tanana ny momba an'ireo le tatsambo ireo amin'ny ataontsika hoe négociation zany amin'ny lafiny fifanarahana arakasa satria zany ny zavanisy zany dia hoe ohatrany nisy olana zany le sambo le Diego Star 2 ka tsy maintsy zany nanery anjareo hanova ny fifanarahana arakasa any amin'ny sambo hafa zany ka misy ihany koa zany ny ataontsika hoe dinika eo amin'ny zareo ilay armateur zany sy ny reo le tatsambo reo ary ny CSCS zany makasika an'izay hoe misy zany amin'izy ireo no mety hoe omena onitra zany dia averina tia tanindrazana misy ihany koa reo izay mieritreritra ihany koa zany hoe mbola te hiasa izy ka hiova asa zany aty atanety. Manara-maso akaiky ity tranga ity ny APMF indrindra ny fanaovana fifanarahana arakasa ho an'ireo tatsambo malagasy ho amafisina ihany koa ny fitsirihana ny fifanarahana arakasa ahafahana misoroka ireo olana mety hitranga. Io tranga io zany lo mazava ho azy fa tsy maintsy ho amafisiny ny APMF zany ny ataontsika hoe ny fitsirihana ny fifanarahana arakasa atao zany amin'ny manaraka ary indrindrandrindra zany ny fijerena manokana nireo le hoe fifandraisan'ireo le agence de placement zany na ny agence de placement des marins amin'ireo armateur iraisam-pirenena mba ho zavatra sura zany no tolotra avoakany zareo zany fa tsy hoe misy kitoto na ihany koa mety misy risque ho an'ireo tatsambo. Tsy aivina nangataka ody avy hatrany ny sasany tamin'ireo tatsambo misa 420 niondrana tsambo tao masina ireo noho ny tsy fanajana ny fifanarahana nataon'ny mpampiasa. Raha ny fitarainana voaray nisy tamin'izy ireo nampiasaina tamina orinasa tao Maurice ny sasany nafindra sambo hafa izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Raha ny lalàna amin'ny mahatatsambo tsy maintsy débarquer ny olona iray vao afaka manao embarquement amina sambo hafa. Ny débarquement izay atao amin'ny toerana ny alàna. Ankilan'ireo natomboka androany ary hifarana ny 13 Mey ho avy izao ny atrikasa nasionaly ametrahana ny fanamafisana sy ny filaminana an-dranomasina. Isan'izany ny fifanarahana iraisam-pirenena SOLAS sy ny Maropol ary ny code ISPS ito Madagasikara. Rehefa manana n'ilay code ISPS ianao dia mora amin'ny olona ny mahazo antoka fa azo idirana iserana tsambo dia maro ny afaka miditra eo dia sahan'ny olona ny mampiasa an'ilay fotodrafitrasa. Raha ohatra kosa tsika nefa tsy manana an'izay dia izay ny mahatonga ny ohatra hoe ny fiantohana assurance maritime lasa miakatra lafo be na ihany koa mahatonga ny atao hoe fret maritime izay misy fiatraikany eo amin'ny entana izay afarana dikan'izay dia misy fiatraikany ihany koa any amin'ny
vidinentana izay tonga eo amin'le firenena anankiray zany le ataoko hoe tongotsoa lehibe azo tsapahitànana ho an'ny firenena izay manana sy mampiasa n'ilay code SPS. Ny SPS izay mahakasika ireo fepetra fiarovana ny sambo sy ny seranana amin'ny zavatra mety hitranga, ohatra amin'izany ny fidiran'ny olona tsy miasa amin'ilay toerana, ny alatra, ny fampiororoana, ny fanondranana tokosoko ireo ari-pirenena sy ny maro hafa. Fotoanany dokam-barotra zao ampahany amin'ny vaovao mbola hoentina aminao rehefa avy eo ny toy ny fitakian'ny mpiasa sy mpandraharaha eny anivon'ny université. Eo ihany koa ny resadresaka momba ny tolo-dalàna mahakasika ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana. Ny arahana tamin'ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe izay nanolotra iny tolo-dalàna iny ihany koa. Mandrapatafa vetivety ary. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay. Profitez des meilleures chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les bons mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fa Ramatoa Masigo Lamali solombavam-bahoaka tsy miankina voafito tao amin'ny distrikany Tsiombe no sady filohan'ny komisiona momba ny genre et développement eo anivony anteny miera-pirenena ihany koa miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity taorian'ny fandrosoana ny tolo-dalàna momba ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana izay tokony efa voarainy ny gouvernemanta sy ny parlemanta moa zany nandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miera-pirenena tamin'ny taondasa aiza ho aiza ny mahakasika izy iny amin'izao fotoana. Ia, miarahaba anareo eto amin'ny Cool TV dia miarahaba ny teknisiana rehetra ary miarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao vaovao zao fa indrindrandrindra miarahaba manokana ny vahoaka ny distrikany Tsiombe. Le fantaninao teo mahakasika an'ilay tolo-dalàna izay napetraky ny tenanay tamin'ny 19 octobre 2021 dia raha tena marina izy io efa nahazo numéro tao amin'ny Assemblée nationale dia ny numéro 2021-004/PL dia raha ny lalàna misy zany raha ny tokony ho izy dia tokony le 20 novembre 2021 zany satria manana 30 andro ny gouvernemanta handinihana sy hanomezana ny observation zareo dia tokony niverina teo anivon'ny Assemblée nationale tamin'ny 20 novembre 2021 fa tsy tafaverina moa zany dia ny 25 novembre zahay ny ataoko hoe misy sampana maromaro ao anatin'le komity nanangana komity anankiray izay
manaramaso hanaramaso an'iny lalàna iny a dia ny 4 décembre de 2021 koa nanoratra io commission io comité moa zany nanoratra zareo a any amin'ny PRM nanoratra any amin'ny PM nanoratra hoe nanontany hoe aiza ho aiza le proposition de loi satria efa tokony hoe mihoatra ny daty tokony hiverenany eo amin'ny assemblée nationale aty aoriana moa zahay naheno vaovao ny tenako a ary ny confirmeko teo anivony filohan'ny assemblée nationale fa tsy nandeha tamin'iny eritreretana ho nandehana anazy nandefasana azy iny zany le lalàna dia rehefa tamin'ny décembre tapitra ny session-nay deuxième session ordinaire ny assemblée nationale moa tapitra mois de décembre iny zany le izy vao nandeha tany amin'ny gouvernementa ka raha calculena zany nandeha tamin'ny mois de décembre ray volana orinany iny tokony efa mandefa an'izany observation zany eo anivon'ny assemblée nationale dia raha ny tena izy dia tokony ho dinihina am'izao fivoriana izao zany iny proposition de loi iny raha toka tsy tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritra an'izao fotoam-pivoriana izao mety manahoana ny fipetraky ny dingana ho ataonareo tsy mino hoe tsy ho tafadinika am'izao ana zao satria ny zavatra antenaiko a dia betsaka ny solombavambahoaka zay nanapirofo fa tena ilaina iny tolo-dalàna iny ka tsy noko mihitsy hoe tsy hodinina am'izao le izy fa manantena zany tenanay fa tsy maintsy hodinina le izy tsara-paverenana ihany ampatsahivina angamba raha matoa solombavambahoaka ao anatin'izay hoe inona ny tena isan'ny antony a nandrosoanareo an'iny tolo-dalàna iny satria am'izao fotoana zany betsaka no mahita fa mety ho tsara fipetraka ihany ny fandrosoana ny tolo-dalàna indrindra manoloana an'ireo trangana fanolanana isan'ny karazany zay miseho eny anivo ny fiarahamonina am'izao fotoana izao hafoefoeziko ihany ny fanazavana raha tena marina atsika dia manana an'le ao anatin'le code pénal tsika article 317 zay tsy manome na fomba inona na fomba inona eto amin'ny tany sy ny firenena zany atao hoe mampitsahatra voka zany ao amin'ny code pénal tsika io dia io zany no nasina fanitsina tsy hoe nasorona le article 317 fa nasina fanitsina sy fanampiny dia zay ao anatin'ny article 317 bis sy ny article 317 ter zay milaza hoe satria fiarovana ny zon'ny vehivavy aloha le izy voalohany indrindra ny fahasalaman'le vehivavy ny hahafahan'le vehivavy manatsafidy amin'ny vatana dia fiarovana ihany koa ny mpitsabo satria ny rehetrarehetra dia mandinika hoe aleo manana safidy ny reny satria rehefa tsy salama le reny hitondra an'le voka efa tsapan'le docteur hoe tsy mahamety azy tsony tsy afaka hoe ho tonga any amin'ny hoe sy volana hiterahana le izy satria no tsy fahasalaman'le reny dia tokony hatsahatra le voka iarahantsika mahita am'izao fotoana zao monsieur Iva fa tena mirongatra zay tsy izy ty olopady zay manolana ankizy eto amintsika fa indrindra ny ankizy zay tsy ampitaona misy zaza 2 taona aolany ray niteraka zaza 7 taona aolany iza moa no hiaro an'ireny ankizy reny dikan'izay zany manana ataoko hoe mibaby hazo fijaliana reny ankizy reny vao mafana ihany koa mialohan'ny fividianana zay raha tsy misy moa zany fivavahana dia tokony ho tanterahana ny taona 3 io teboka roa lehibe ary mampitiraka ataontsika hoe resabe ny anivon'ny fiarahamonina ny hoe manahoana ny mety ho fipetraka ny fividianana nyreny sefokotany reny mety ho isy ve zay eo ihany koa ny resaka fanavozana tanteraka ny lisy mpividianana ny refonte totale moa zany ny liste électorale manahoana ny faneho-kevitra azonao entina ao anatin'izay misaotra amin'izay fanontaniana zay iva satria zao tsika aloha am'izao ny zavatra misy dia tokony tapitra amin'le 15 mai zao ny fanavozana ny liste électorale te hampahatsiahy fotsiny amin'ny fitondram-panjakana zany hoe fa indrindra zareo au ministère ny intérieur fa tokony mamoaka ino moa ty décret ny fitondram-panjakana zay ataoko hoe mampanao an'io refonte satria isaky ny 10 taona tsika tokony manao refonte totale fa tsika moa efa nanao refonte ataoko hoe spécial partiel tsika tamin'ny 2012
dia tsy zany angatahana hoe refonte totale mba hahatonga ny tsy hampisan'le resaka fimenomenomana mba hahatonga ny hoe crédibilité ny resaka fifidianantsika ho avy a dia zay no angatahanay an'io refonte io mamoaka an'izany décret zany ny fitondram-panjakana dia mba miangavy zany a ny mba hanaovanareo an'izay satria izao tsy maintsy mitady vola ny CNI ny hanaovana an'izany amin'ny fotoana amin'izao zahay zao a fivoriana zay hanitsina n'le loi de finance dia iny fanitsina iny efa eritreretina hoe mety misy teti-bola aho azo ampidirana an'izany hanaovana an'izany refonte zany ny fividianana chef fokotany koa dia normalement zany efa misy lalàna tamin'ny 2007 izay ataontsika hoe efa mipetraka io zany fidiny fokon'olona zay mihoatra ny 12 taona eo anatin'ny fokotany anankiray zany olona anankitelo dia io olo anankitelo io no entin'le ben'ny tanàna mankany amin'ny district ary le chef district zany no manao an'le antso any amin'ny chef fokotany rehetra hoe alefaso amin'izay ny fifidiananareo dia iny olona anankitelo iny no ifidianany chef district anankiray olona ray izay ny chef district ihany no minome an'io fendefeny ny fanazavana mahakasika izay antenaiko ihany koa fa nanampy atsika tany an-tokantrano na fantatra ny tena zava-misy manodidina an'ireo lafin-javatra roa nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao ireo zay fanazavan'izay ankasitrany ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovaon'okolo misaotra betsaka anareo zay nanasa misaotra ny vahoaka malagasy koa zay manaraka an'izao vaovao zao dia misaotra betsaka atsika manaraka indray marihana fa ora vitsy mialohan'izao vaovao mivantan'izao nanatontosana ny fanodinana indresadresaka ny arahana tamin'ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Tsiombe iny fa tsy mbola nisy hatreto ny vahaolana mazava na roso manoloana ny fitakiana karama ataon'ireo mpiasa ny université antony tonga ireo mpitokona ampitsahatra tanteraka ny asa mandrara eny an-toerana amin'izao fotoan'izao ity nokolona ny toy androany etsika fitakiana karama ho an'ireto mpiasan'ny université ireto mbola tsy nisy nyvaliteny azo avy amin'ny ministera andro amaraina nisy ny fihaonana andatabatra nataon'ny DAF sy ny PAT ho fanazavana ny fandoavana ny karama teo amin'ny kianjan'ny figrevena no saika anatotosana ity fihaonana ity fa noho ny fangatahan'ny ministera sy ny fanajana azy ireo no nanekana ity fihaonana ity ho andatabatra ny toy tamin'ny fanapahan-dalana sy fandorana kodiarana izany itsika izany ireto farany izay mangataka tsy misy atakandro ireo karama izay mbola tsy azo le karama volana avril ty mbola tsy azo efa 9 volana antsika androany zany hoe fa 7 volana avril zany dia mainky mazava karama volana mai ny karama volana mai eo tsy mbola misy tokotaniny ihany koa ny resaka rahataratasy ka raha ho tara be sala amin'izao foana dia ngamba ataoko fa tena ataonay PAT fa fa tena tsy rariny kosa ngamba hoe mba rariny zay raha hoe ijoro amin'ny PAT université satria ny PAT ataoko dia tanjoka arony vozona ety amin'ny université noho izany takinay ary mbola takinay satria mizatra somary mifandisiketra zany fampiasana tamin'ny monsieur le DAF teo DAF ministère zany hoe izahay lasa angata manao demande amin'izareo hoe nefa zareo tokony nanao le engagement zareo tokony mamia engagement hoe manomboka amin'ny faharoapolo volana ka hatramin'ny fahadimy volana ny fandoavana ny karamaneo manomboka volana mai noho izany ahitsika ely monsieur le DAF raha nanapa-kevitra amin'ny PAT dia avany aminareo le taratasy milaza le PB avany aminareo no milaza fa hoe dia anareo dia milaza fa tsy ho taratsony ny karamanay manomboka izao zay ny tena izy niezaka nasiana fihaonana tamin'ny rotota mba isiany marimaritra iraisana nefa tsy nahafa-po ny valiteny izay nandraindray ny PAT tamin'ny ministera fampianarana ambony tsy ny karama ihany no tena takiany mpiasa fa fandrotsahana fisotrondronono ho an'ireo mpiasa andeha retirety mba hisitraka izany efa nanomboka tamin'ny 2022 ity olana ity fa tsy mbola nisy ny vahaolana roa sy ny tompona andraikitra araka ny fanazavana trany nandeha zany le tapitra avany amin'ny DAF dia tsy nahafa-po mbola ny amin'ny trésor zany ny karama hatramin'izao eo mbola maromaro ihany ny lalana tonga any amin'ny banque zany ny banque io mbola manana procédurany dia tapa-kevitra zany ny PAT rehetra fanapa-kevitra ny PAT rehetra moa zany izy tia dia tateko eto amin'ny présidence patotanahy manomboka rapitro zany amafisina zany le etsika zany manomboka rapitro ka manomboka rapitro zany dia hidy amin'ny enina maraina amin'ny vavahady
dia tsy votsony mandra-parivony andro dia manomkarapitsy ihany koa zany dia tsisy tsony événement mandeha to amin'ny université satria sam'izany ndeferina dia nalefa foana ny examen mpianatra fa manomkarapitsy zany ajanona daholo ny examen mpianatra rehetrarehetra tsisy mandeha tsony midy daholo ny salle rehetrarehetra dia ankoatran'izay koa ny événement zany dia tsisy mandeha tsony zany hoe vaty tsisy afaka mivoaka ny tsy afaka miditra zay zany fanapaha-kevitra dia mitonga zany ny atsika manomboka androany ho amafisina bebe kokoa zany dia izy anoetrany fitokonana ireto mpiasan'ny université Akatso ireto raha toa ka tsy misy ny valiteny mahafa-po andrasana. Ankilan'izay, ny fanakalo-hevitra sy nitady vahaolana momba ny tolo-dalàna mamaritra ny fizaka-tenan'ny université sy ireo hevitoeram-pikarohana miankina amin'ny fanjakana ny Bureau Nasionaly sy ny sampana CSS niaraka tamin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany 7 Mey. Mizara telo mazava tsara izany fizaka-tenan'ny université izany. Ny ara-tsiantifika sy ny ara-pedagozika, ara-pitantanana ankapobeny ary ny fitantanam-bola. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana ambony izay hatrany fa any fianaratsoa kosa indray dia manome 2.7 ny fitondram-panjakana mahana ny olana mianjady azy ireo indrindra mahakasika ny fandoavana karama volana aprily. Ireo mpiasa-pandraharaha eo anivon'ny université any fianaratsoa mitaky ny amari-potoana ny daty fandoavana ny karamany ihany koa izy ireo misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainany andavanandro amin'ny karama toy izao ka antony nanaovany sy batu tao fianaratsoa fanambarana fanampanazavana makasika izay. Manoloana ny fahatarany karama lavareny izay PAT-ny université ny Fianaratsoa dia manome ultimatum ny fitondram-panjakana mba handoavana farak'izay aingana ny karamanay ao anatin'ny 72 heures satria dia mijaly izahay matetiky avy loatra ty fahatarany karama ty ka dia mangataka izahay ny mba hijerenareo akaiky reto ny fandoava-karamanay farak'izay aingana satria dia be ny mpiasa voaroaka amin'ny tranony noho ny tsy fandoavana hofa-trano. Zaza nefa misy ao amin'ny classe d'examen voaroaka avy any am-pianarana noho ny tsy fanefana ny écolage. Tena miantefa amin'ny ainay PAT mihitsy ny tsy fandraisanay azao karama izao. Koa miangavy zahay hoe mba jereo akaiky satria dia mbola tsy voarainay ny volana aprily amin'izao tsika miteny izao. Androany efa fahafiry volana Mey. Lafo mavaoafa kosa indray mbola maro ireo tanora sy olom-pirenena tsy mahafantatra ny tantarany amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe nefa ny famantarana ny lasa anitsinany ankehitriny ahafahana maka lesona hitondrana indray ny ho avy antony anatanterahana ny hetsika fampiratiana mahakasika ny zava-nisy ny 13 Mey 2017 izay karakarain'ny université n'Antananarivo. Ireo mpahay-tantara sy ny commune Antananarivo renivohitra fity nokolona. Zava-dehibe ny famantarana ny tantara ho an'ireo olom-pirenena. Mbola maro ireo tsy mahafantatra akory ny lasany, indrindra fa ireo tanora ankehitriny. Anisan'ny daty manan-danja ho an'ny firenena, ny daty ny 13 Mey 2017 izay fitaratra ankehitriny amin'ny ady sy tolona tany aloha. Raha ho an'ireo mpianatra vavolombelon'ny hetsika tamin'izany, anisan'ny vanim-potoana mafy tamin'ny fampianarana teto Madagasikara ny zava-misy taorian'ny fahazahoana ny fahaleovantena. Hoe ahoana dia andao andeha tsy maninona satria aoko fantarareo koa fa tao medicine teto Akatso tamin'izany fotoan'izany enjana dia enjana sivana roanjato izay tao première année roapolo latsaka no nivoaka dokotera fa ny tena antony ngezabe indrindra na mikain'ny mpianatra anaraka anay dia ny olany sivana ka ohatra zao lazaiko aminareo hoe raha ny dicté française tamin'izany raha vo 5 fautes 0 éliminenao tsy tafiditra intsony. Iny eo ihany somary nikena fa ty classe de 3e mahiditra seconde to raha tafiditra tany amin'ny lycée ianao tsy dia nisy olana loatra satria zay le hoe cycle long tamin'izany nisy lalàna navoaka tamin'ny 71 hoe foanana io examen d'entrée en seconde fa hitovizana ny rehetrarehetra dernière minute tsy nisy ilisy tsotra ny antony problème be ho an'ireo mpianatra frantsay zany hoe ahoana aiza nipetrahan'ireo tsy ho tafiditra seconde izy miditra anday ianao seconde première dia nisan'izay atao pré-bac diplôma zay ary tsisy mahazo miditra terminal tsy manana ny pré-bac ary tsisy afaka manao bac raha tsy manana pré-bac.
ho fanandraitana ny tantara sy ny zavanisy tamin'io daty ohatrany isy ireo hetsika fampiratiana izay ho tanteraina eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny zoma 13 Mey ho avy zao. Anomboka ny alakamisy 12 Mey kosa ny eny amin'ny Université Antananarivo mikasika ny tantaran'ny 13 Mey. Dia anisan'ny tanjona lehibe ny mampafantatra ny zava-misy aloha. Zay nahatonga nampiseho teo amin'ny hoe recteur an'université ndraika frantsay ny doyen ny faculté rehetra ndraika frantsay ny akabiazan'ny mpampianatra ndraika frantsay marina fa ny CSS efa mijoro ary tena nandray anjara lehibe tamin'ny roa amby fitopolo Andriamatoa Ignace Rakoto izay ministra ny fampianarana ambony taty aoriana nandritra ny 13 taona raha tsy diso no lehibe an'ny CSS tamin'ny roa amby fitopolo fa na izany aza mbola tsy misy gasy tamin'ny toerana hoe tanàna andraikitra ka dia ny fampahafantarana zavatra maro lafiny maro mba nile izy satria misy zavatra diso voizina etsero na ny anaty boky na mahay tantara aza misy zavatra diso any. Fampiratiana sary ady hevitra avy amin'ireo tanora samihafa ary journée d'études avy amin'ireo mpampianatra mpikaroka tantara. Eo ihany koa ny famohana ny andian'ny boky politika. Izany rehetra izany no karakaraina mandritra ny hetsika fankalazana faha-10 taona ny daty ny 13 Mey ity. Ilaina ny mahafantatra tantara hafana mampity izany ho andimy sy fara mba ho tantara marina no olovaina izy ireo fa ao anatin'izay fampitana ny zava-marina sy ny diso izay dia tsy marina avokoa ireo navoaka ny polisy-pirenena ho nahafatiny zanany ho ny raim-pianakaviana iray raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany. Arak'izany ametraka fitoriana ny fianakaviana aorian'ny fandevenana ny zanaka izy ireo. Andrasana ny fanampanazavana avy amin'ny polisy-pirenena mahakasika ity raharaha ity Gaëtan Andretsilavo. Navoaky ny pejy ofisialy ny polisy-pirenena malagasy ao amin'ny tambazotra tserasera ny fahafitony volana Mey lasa teo fa jiolahy ray no namony ainy teny Manjakaray no ny fanafiana amin'ny tapiadina eto Andrenivohitra. Lavon'ny balan'ny polisy eradadafara tokony ho tamin'ny iray ora sy 17 minitra maraina raha io tatitra io atrany. Voalaza ihany koa fakalaza amin'ny fanafiana amin'ny tapiadina sy fakanan-keriny io namony ainy io. Efa nigadra tany tsy afa ary mbola hita teny aminy nandritra ny fifandonana ny basy sy ny bala nampiasainy. Tsy marina avokoa ireo voalaza ireo hoy ny iray niteraka azy ary tsy tokony ho vonoina tahaka izao ny zanany. Saiko hoe zay ve tena fomba fataondray zany satria dia malahelo aloha za satria zanako dia za mahita sy fantatra manam-pahendreny tsy mpanao gidina pino tsy mbola giadra tany tsy afa tsy mbola giadra tany moro nefa fanalambarakana mihitsy le hoe giadra tsy afa nitsoka tsy afa za aloha tsy anakan'izany fanalambaraka zany fa raha ohatra ka meloka le zanako avoaka le pirofo inona ny pirofo fa giadra tsy afa nitsoka izy inona ny pirofo fa mpangalatra sy jolay izy ary manahoana raha mpangalatra sy jolay intsihana tokony fantatra ny anarany fa tsy foroporonina hoe radadafara tokony fantatra ny anarany manana ny anarany ara-dalàna izy. Eny Isotry io zanany io no mipetraka teny amin'ny morga no nahitana azy natery ny mpitany filaminana raha ny fanazavana. Bala telo no nahafaty azy ary nisy fikasihan-tanana natao hoy ny rainy mialohany ny nahafaty azy. Antony mahatonga azy ireo ametraka fitoriana momba ity tranga ity aoriny ny fandevenana ny zanany. Fahitako azy za aloha tsy dokotera efa mivonoina ny tiftifirina ny tontolo ny tarehany sy ihany satria hotana be mihitsy ny lohany tarehany zany efa tena any dia avy eo ny tifirina misy tifitra eto amin'ny tendany eto abdeva dia tifitra eto hitana eo mihitsy zany dia ny anna moa zany ny teny tao amin'ny karakaramonko hoe afiany eo koa mbola nisy ny tifirina. Ny ataonay aloha rinan'io zay dia hitondra ny raharaha zay tsy maintsy ny miala mihitsy fanalambaraka ataonay alainy namonona ny zanaka io zay dia apakatra an'io amin'ny fitsarana hitondra an'io zay hitory za ray aman-dreny za ray niteraka azy mihitsy. Andrasana ny mety ho toy n'ity tranga teny Manjakaray ity sy ny fanazavana avy amin'ny mpitany filaminana izay mbola tsy nahinona vaovao atreto. Tsy aivina efa nisy ihany koa tranga fitifirana jiolahy nataony zandary teny Ambodiafontsy Ampitatafika ny 20 Aprily lasa teo ka nahitana ireo fianakaviana nitondra fanazavana ary nilaza fa efa maty tany amin'ny toeran-kafa ilay voatifitra.
fa noho ny fahamaroany ny fangatahany mpankafy novainy etsy amikanja mamasina ny fampisehoana ho tontosainy oboy ho tanterahana ny 20 Mey ho avy zao misokatra amin'ny alarobia ho avy zao araka izany ny fahafahana amin'ny vidiny tapakily ary voafetra ihany koa ny toerana anatin'izay mianta randrianay vo. Noho ny fahamaroan'ny mpankafy mikasa ny hijery ny fampisehoana ataony oboy na mihaja Ramarinareo, ilay mpanakanto eran-tany malagasy manana toerana eo amin'ny sehatry ny mozika nandray fanapa-kevitra ny anaovana ny toerana anaovana ny seho ny mpikarakara. Navadika tato amin'ny Palais de Sport le seho tokony atao tramanitra momba ny oboy amin'ny 21 Mey ho avy zao. Ny antony dia tsotra ihany. Voavoaka ny ticket hoe atao le concert dia voaka amin'ny premier vente zany ny voalohan'ny volana Mey tonga dia lany ny VIP dia aka andro vitsivitsy taoriana lany ny carré dia herinandro taorianan'izay tonga dia lany daholo ny fan zone sy ny billet normal zany dia tonga dia guichet fermé le izy nefa mbola herinay za mapetabe ny olona nangataka sy nitady billet hoe mbola ta hijery nefa tao Antsahamanitra efa kely dia no ny antony noho izay zavatra izay zany dia nanapa-kevitra izay mpikarakara izay atao mikitana production niaraka tamin'ny indrindra niaraka tamin'ny fanomezana lalana avy any amin'ny oboy zany fa hoe avadika atao amin'ny Palais de Sport le izy dia navadika atao amin'ny Palais de Sport le izy zao zany noho ny fangatahany be sy maro sy noho ny fihainoana ihany mpanjifa maro be sy indrindrandrindra fa mpankafy ny oboy hoe mbola mila billet dia navadika tato izy. Mizara maromaro tapakila afaka jifaina. Ny zaka amin'ny palais rehetra zany eo amin'ny 7000 pax 7000 olona eo dia zay zany ny olona endrasany ho avy eo zay tsy afaka manao mihoatra an'izay tsy afaka hoe satria zany resaka hoe zay zany resaka mandeha hoe manina rehefa vady dia eo Tsonjombe tsy afaka manao mihoatra an'izay zay fa ato ny farany dia ampiny ato dia mino fa hoaka safapo daholo zany zay olona ho tonga ato sy zay olona hividy billet ary roto kely eto zany ny tenenareo fa ny billet zany dia ny fividianana billet zany ho disponible manomboka amin'ny larobia zao les 1500 places ny teneniko zay pour ho an'ny place normale 300 ho an'ny fan zone dia amin'ny 150 eo ny premium fa ny VIP sy ny carré or zany efa tena lany tanteraka. Amin'ny 20 ny volana Mey ho avy zao no anatotosana ity fampisehoana ity maro ny mampiavaka ny seho atao. Le show kosa manomboka amin'ny 5 sasany arivo zay le izy dia ny duréany arakaraka ny filinina misy arakaraka ny zava-mitrango ihany ny durée an'le izy zany. Et amin'io zany tsy niova misy ny première partie dia ny deuxième partie moa zany oboy le human show zany mbola en première partie io tsy ho teneniko eto fa alao surprise atsika fa zay mbola mametraka foana hoe anisany fampisehoana anankiray anandanja eto Madagasikara zany fampisehoana io amin'ity taona ity. Nalalana mihitsy zany mipista ahafahan'ny mpankafy mitotorebika anatin'ny hafaliana tanteraka fa ao anatin'izay firavoravoana sy fientanentanana izay no ivadiantsika ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Raha mpitso no andrasana ny fivoahany voka-pividiana vonjomaika voalohany any Filipina taorian'ny Latsabato androany. Manany aherijiky Ferdinand Marcos Junior hoarina amin'ireo kandida 7 mifaninana taminy. Ankoatra ny fividiana filoham-pirenena ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny fividiana solombavam-bahoaka fanadihadiana. Misary France 24. Tamin'ity androany ity no voatondro hanatanterana ny fifidianana izay filoham-pirenena ao Filipina. Nandraisan'ireo vahoaka mpifidy
7 tapitrisa anjara tamin'ny enora marena no efa nisokatra avokoa ireo brom-pifidianana izay tsy nikatona raha sy tamin'ny 7 ariva raha ny fantatra misy 10 ireo kandida izay nifaninana tamin'izany izay voafidy amin'ny kosa no handimban'i Rodrigo Duterte izay filoha amin'izao fotoana izao ho an'ireo kandida misy 10 ireo i Ferdinand Marcos Junior no isan'ireo kandida manana herijika ambony indrindra ho lany ho filoham-pirenena ity farany izay zanaka lahy ny Ferdinand Marcos izay isan'ireo nikuizana tamin'ny fanaovana didy jadona ary ny zanaka vavin'ny filoham-pirenasa amin'izao fotoana izao izay manohana tanteraka ny Ferdinand Marcos Junior ankoatra ny fifidianana izay ho filoham-pirenena mifidy ireo parlementaire ihany koa ny vahoaka any Filipina any anio alina ara-pitso maraina no hivoahany vokatra vojomaika voalohany amin'ity fifidianana filoham-pirenena any Filipina ity. Tapitretreto ny fiarahako aminao amin'ny androany mavesabesatra ny fiendohany ny herinandro toy izao ka anasako anao tsy saraka amin'ny vitalavitra kolo maro raha teo ny fandarana mbola entina aminao amin'ity ala ity isan'izany no ronan-tsara mitondra lohateny Blood and Bone film d'action izy io ka anasananao sahady malapitafa ho amin'ny rapitso indray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.